Miarabantsika andray amin'ity maraina vaovao ity izay nomeny tompo antsika ao anatin'izao fandaharana manokana tonombavaka izao. Eo anatrehan'izany dia manana antombavaka isika ho amin'ity zanakitsika Romina kely 3 taona ity. Fantatsika izy fa ao anatin'ny aretina manokana mihitsy izay fananaovana fandaniana be mihitsy. Eo anatrehan'izany dia andeha hitodika amin'Andriamanitra isika hitondram-bavaka azy manokana. Mialohan'izay nefa dia misy teny fikasana ao amin'ny bokin'ny Isaia 3:10 ny andinin'ny 4 tapany voalohany. Isaia 3:10 ny andinin'ny 4 tapany voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra any an-danitra, Andriamanitra tsoina amin'ny fotoana rehetra ianao. Fotoana manokana izao, indrindra hitalaonay manokana ho amin'ity zanakay Romina kely 3 taona ity. Mialohan'izay nefa dia fantatrao ny mpanomponao izay rehetra miara-miombavaka amin'izao programa izao, olombelona ihany izay. Ka raha mbola mifona ho anay amin'ny hevitra masina indrindra ianao Jesosy, mamelany elokay mamindrafo aminay ary matoky sy ampitombony ny herim-pononay sy herim-pananay fa ianao ilay efa nitondra ny aretinay any dia azo antoka fa hitondra manokana an'ity Romina kely ity. Fantatrao nefa natao rehetra, nataony mpitsabo ny fianakaviana izay rehetra mifaribona kanefa mangataka aminao Jesosy amin'izao programa manokana izao. Hidiro an-tsehatra ka nendry loharanona retina ho amin'ny Romina kely ianao, hatrany an-doka hatrany am-paladia izay tena hitalaonay. Maninona moa raha eo koa ny fandaniana izay faromonana amin'ny vola raha ilainy izany Jesosy eo ny tsy misy ara-nataonao misy. Ko vao mainka ve ny fahitana sy ny zava-misy eo amin'ny fianakaviana, eo koa ny finoana ananay tsirairay avy, dia azo antoka fa ianao no andavorarana izany. Ka tonga ny Romina kely tahaka ny zaza kely rehetra mba hiverina eo anivon'ny ankohonany, hiverina eo anivon'ny sekoly sabata, hiverina anivon'ny ankoho amin'ny any am-pianarana raha mianatra izy. Kanefa mahazo antoka fa ny tsirairay avy dia manana fotoanany ianao. Ka aoka ianao mihitsy no hanatanteraka izany. Tsy mibaiko anefa izay fa ny voninahitra aoka ny sandratra amin'ity Romina kely ity, ka mpahirezy mandrakariva izay ho amin'ny trangadavatra misy mba tonga ny finoana hitombo fa miahy ny ankizy kely ianao, satria ianao fa nilaza fa antoaza ny fanjakany lany. Jesosy eo dia fanjakanao tsy misy aretina, tsy misy fanaintainana, tanterao manokana zany amin'ity ankohonana ity, fa ny fahasoavanao sy ny fitiavanao am-pomizarany aoka ho amin'izao ankohonana izao ary hositranonao i Romina kely. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tia ny zaza ary nandalo tahaka ny zaza raha teraka tany an-tranon'omby, hiakatra any an-danitra ary mifona ho anay sy ho avy indray anday ny zaza kely rehetra izay nino sy nidera azy manokana. Amin'ny anaran'ny Rery no anonana izany vavaka izany. Amen.